Ny fampalalam-baovao mahakasika ny fahasalamana kosa indray izay manome raha manome aina fomba fiteny izay ihany koa no nanosika ny mpiasa teo anivon'ny banque BFV Société Générale nanome raha maimaim-poana teny anivon'ny banque-ndraha ao amin'ny HGRA tafiditra ao anatin'ny herinandro ny firaisan-kina ny mpiasa ihany koa izao hetsika nataon'izy ireo izao. Folo isan-jaton'ny filana izany hoe manodidina ny 2.3 posy tahirin-draha novatsin'ireo mpanome rahan-tsitrapo ao anivon'ny bankin-draha ao amin'ny HGRA amin'ny maha-orinasa mpandray andraikitra azy tokoa dia miara-miasa amin'ny banky fitahirizana raha sy ny ivon-toeram-pirenena famindrana raha na CNTS ny banky BFV Société Générale no sady mpanoana ofisialy ilay hetsika fanangonan-draha izay nitoto-saina nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanome raha tetsy akoron-drano ny 14 jona lasa teo. Nandray anjara feno tamin'ny fahombiazan'ity hetsika ara-pahasalamana ity araka izany ny BFVSG. Resy lahatra tokoa ty banky ty fa mahavitra maro ny asa sahan'ny CNTS ka izay indrindra no nahatonga azy anohana ny banky fitahirizana raha mba ahafahany manatevina ny tahirin-draha ho andreo marary sy izay mila zany. Ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanome raha sy ny herinandro ny firaisan-kina any hivondrona Société Générale ary dia hifamory ireo mpiasa ao anivon'ny BFVSG ary roso amin'ny hetsika fanomezana raha maimaim-poana amin'ny voalohany volana jolay ho avy izao ho fanehoana fiara-mientana amin'ireo olom-pirenena sy mpiray-tanindrazana.